Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoanihoan ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Efa tonga tovolahy-matanjaka sy tena voronofo ny zanaky rangahy iray. Mireare sy tsy laitra toro ary maditra sy mamolava isan'andro. Mamo izy raha ho any an-tsena izy mianaka indray andro. Nesoriny ny akanjo ivelany fa atana akanjo mampiseho ny tratra sy ny sandro ny nanaovany. Midehaka ilay karika sady manao hoe za tsy azo bahabahana an'izany. Izay mibahambahana eo domiko, potehako, ataoko mahalala ny anarako. Aza manao an'izany anaka hoy ny rainy. Tsy maintsy misy sakana ihany indraindray ny lalanao raha mbola miaina eto an-tany. Aleo isakana izay mahasahy, hoy izy ny dikina. Ianao ihany ange no simba sy potika io e. Tsy hita eo ve izay potika e, hoy izy sady nitsiky ravo. Rehefa tsy laitra anariny ianao anaka, rehefa tsy heno izay olazaiko, ataoko ahoana moa? Aleo ianao anariny zava-misy, hoy ny rainy sady narahelo. Noho ny tonga teny an-tsena, izy mianaka dia nidominy avokoa izay rehetra mibahambahana sy ny sakasakana ny lalana. Nodominy ny latabatry ny mpivarotra. Hatramin'ny potonjiro teo anoloany avo no nidominy. Gaga ny olona. Tsy nisy santeny sy ny bahabahana azy no izy sady mamo no goavam-be. Ny sasany aza mihevitra azo adala. Ny atakataka ny rehetra. Ny savany teo alohany, nalalaka ny lalany. Faly sy ny reharehery izy no izany rehetra izany. Iampitarabe izy no heveriny fa andevitra amin'ilay fiara. Toy izy dia sososo toy ny fanaony ka voadona mafy, ny karapoka sady naratra be no nakorain'ny olona. Ho aizy ialany tsy ho tratra hoy ny olona. Mahery noho ny izy ialany no dominy ialany daholo izao rehetra izao. Indry tanora namana izay manaraka izao onjam-peo izao, afatra mihatefa amintsika indrindra izany sombo-tantara izany. Mifaliritra toho dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Toroteny toko 120 ny andininy 7. Miteny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao ampofazamalaina, faritomotrany andro izao. Tarika nosy. Retrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsaraina ry ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty moefanosainiinao rayandrio isy valiny hoentino tsaraina anao e hifanatrikao miniray handray ny valeny nataonao
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana izay rehetra oampo ary ny fisainanao mivelatra minyavoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aokatsiwa dinonao fa takino tsisy pentina wentino tsaray nanaoe hifanatrikao miniray handray ny valeny nataonao kaoaize oaize oaize noyafarana wentino tsaray nanaoe hifanatrikao miniray handray ny valeny nataonao kaoaize oaize oaize noyafarana kaoaize noyafarana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra bria ao ana tompo mba hoentokely aty lesy le marto ao azafady a aiza ho aiza zany ry dada ao amin'le fitoerany ao letsy a dry fa aiza ihany ary bri fa nakaiza ry izy teo andraso ho jereko any mihitsika fa inony ty ataony bri dada fa ay tokoa moa tsy mbola nalaiko le marto andraso fa alaiko vetivety fa inona amin'ny mahavariana ny lahy eo e zary sasamiandry ay ny dala ty lozany mandinika ny tany fa marary anga elary bri tsy marary aka ty le marto ry dada azafady tompoko fa tena variana mijery an'reto vitsika reto a de tsy tadidiko le izy mijery vitsika ie ko raha tsy olona tsy manaka atao letsy ka vitsika nodiniana jereny dadany izy ary vitsika kely reo a miezaka mitatitra ny sakafo io makany andafany sady rehefa tsy vitan'ny anankiray a de mifanampy ry zareo avy eo izy tsy mba miresaka nefa samy mahita hoe aty misy ny sakafony jereny dada fa milahatra makaty daholo ry zareo mahagagy tokoa letsy mba halalina indray za mifandinihan'ny lahy zany a
tafaraka atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao indray sika miaraba toko dia antenaina fa andraisanao soa ny fiarahana amin'ny ekipa ny feo fanantenana inona indray ary ny tsara ho fantatra ndraisantsika lesona amin'n'itian'io ty ny vitsika. Ny vitsika dia biby miaina anaty rafitra avo tokoa, azo ampitahaina amin'ny tantely fiompy izy ireny. Ny vitsika dia lazaina fa bibikely sosialy noho izy ireny mahay miaina anaty vondrona voalamina ary mamorona fiarahamonina. Miseho amin'ny endrika telo samihafa ny vitsika ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Ao no ahitana n'ilay antsoina hoe renina na mpanjakavavy, ny vitsika lahy ary ireo vitsika mpiasa na ouvrière. Samy manana ny bikany avy izy telo ireo samy manana ny andraiky ny avy ihany koa eo amin'ilay fiarahamonina misy ny vitsika. Ny fiaramiaina eo amin'ny vitsika dia misy lafitsara maro izay natao ianarantsika olombelona. Anisan'ny iray tena zava-dehibe amin'izany ny fifampiarovana eo amin'ny samy vitsika izay tena mahavondrina azy tokoa. Manana anjara asa mahatalanjona eo amin'ny fiarahamonina misy azy ireo karazam-bitsika telo izay noresahana tamintsika teo. Andao ary ho fantarina ny mahakasika amin'ny mpanjakavavy. Ny mpanjakavavy, isaky ny vondrom-bitsika iray dia misy mpanjakavavy iray izay manatody ihany no asany mandritra ny fiainany. Eny am-pandinana matetika no mamokatra ny mpanjakavavy. Eo amin'ny kibon'ny mpanjaka dia misy fitoerany tsironaina izay antsoina hoe spermatèque. Izy io dia mamokatra tsiron-kanina entina hitehirizana ireo tsironaina ho velona mandritry ny taona maro. Ary izay no ahafahan'ny mpanjakavavy manatody aman'aliny maro na dia tsy miray amina vitsika lahy intsony azy izy ao aorian'ny firaisana voalohany. Ho an'ny mpanjakavavy ao amin'ny vitsika izany, raha indray mandeha monjy izy no manao firaisana dia efa ampy anatodizany aman'aliny maro izay. Rehefa tonga eo amin'ny fonenany vaovao ny mpanjakavavy dia manatody ireo atody voalohany izy. Izy irery ihany no mikarakara an'ireo manome sakafo azy ireo amin'izay sakafo efa voangony. Ny andiana mpiasa vitsika voalohany dia kely tokoa, kanefa ireo andiana vitsika mpiasa voalohany ireo izay manaraka azy eo no mikarakara ny asan'ny taranaka rehetra ho avy. Kely fa mahavita zavatra ny vitsika Ahitana ihany koa ilay antsointsika hoe vitsika mpiasa na ouvrière izany. Izy ity indray dia tsy afaka miteraka fa manatanteraka asa no ataony. Inona avy ny asa ataony? Manangona sakafo, mikarakara ny mpanjakavavy, manasitrana azy ary manamboatra ny lavaka efitrefitra rehetra anatin'ny toerana misy ny vitsika. Dia mikarakara izany toerana fialofana izany sy miaro ny vondrona. Izay izany no asan'ilay vitsika mpiasa. Ny vitsika lahy moa izany no lahan'ilay mpanjakavavy ka ao
miantsoanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonje na meobe ny feon'ny fanantenana nidoany ny kale misikily toa mamy farazohina mangidy toka gasy henantsampo tsy mahaso na dokotera hôpitaly fadiko dianao ane jesosy longoko miantsoanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonje na meobe dianao ane jesosy longoko miantsoanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonje na meobe. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Halatromby ny mosavy lozabe vononolo ny mandrava rehare legilizy zavabady hafahafa rangandolo ny jama tsanjarafa dianao ane jesosy longoko miantsoanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonje na meobe dianao ane jesosy longoko miantsoanao ane jesosy avako aminao ny mazava miravoa raisoreny famonje na meobe. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ripeny malala foravoravo ny arabako anao tratry ty fotoanany fanomezana ity iriko indrindra mba hitondra tara-pazavana vaovao eo amin'ny fiainanao ara-panahy ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra androany manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Efa hifarana ny asan'i Jesosy teto an-tany nanokana fotoana bebe kokoa izy anomana ny mpianany hiatrika ny zavatra tsy maintsy holalovany amonjeny izao tontolo izao. Andao azy ireo izy nefa tiany ny ampahery azy hijoro vavolombelony rehefa tsy ho hitany fanatrika izy. Tiany koa ny anehoany finoany fa ianareo kosa manao ahy izy ho izy. Petera no namalitsy ny ambahamba hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nasehon'i Jesosy fa tsy nofo amandra no naneho izany taminy fa ny rainy izay any an-danitra. Nanohy ny tenin'i Jesosy ka nanao hoe ianao ny Petera ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako. Ny teny hoe Petera dia vatokely no heviny. Ny Baiboly kosa na ny testameta taloha na ny testameta vaovao dia samy resaka vatolampy izay maneho an'i Kristy. Tsy Petera akory no vaty fanorenana ny fiangonana fa Kristy. Nandritsy ny fotoana rehetra dia namely ilay vatolampy ny famonjena antsika ny rano be manafitra sy ny rivodozan'ny fahatezeran'ny Satana.
nefa ny joro tsy azo nozongosonina izy. Nanambarany fahamarinana izay orenan'ny finoan'ny fiangonana Petera ary nomeny Jesosy voninahitra izy zao amin'ny mahasolotena ny mpino azy. Zao ny vakintsika ao amin'ny Maty 7:7. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra, ary na inona no vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ny tenin'ny Kristy no fanalahidin'ny lanitra. Tenin'ny Kristy ny tenin'ny soratra masina rehetra. Manan-kery anokatra sy anidin'ny lanitra ireny teny ireny. Manambara ny fepetra handraisana ny olona sy andavana ny olona izany. Amin'izany dia hanitry ny fiainana ho amin'ny fiainana, na hanitry ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana ny asan'ireo izay mitory ny tenin'Andriamanitra. Vesara ny vokatra maharitra mandrakizay ny asana mpanaovina azy. Tsy napetraky ny mpamonjy tamin'ny Petera manokana ny asan'ny filazantsara. Taty oriana raha namerina ny teny izay nolazaina tamin'ny Petera izy, dia nampiarina mivantana tamin'ny fiangonana izany. Ny votoatin'izany koa dia manambara tamin'ny 12 lahy amin'ny mahasolotena ny mpino azy rehetra. Raha nanolotra fahefana manokana amin'ny anankiray amin'ny mpianany mihoatra noho ny hafa Jesosy, dia tsy ahita azy ireo ifanditra matetika isika mikasika izay ho lehibe indrindra. Ho nilefitra tanteraka teo amin'ny sitrapon'ny tompony izy ireo, ka naja izay anankiray efa nofidiny. Kristy ny lohan'ny olona rehetra. Andriamanitra izay nametraka ny zavatra rehetra teo ambonin'ny tongotry ny mpamonjy no nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany. Nitsangana eo amin'ny Kristy amin'ny mahaloha azy izy. Tsy tokony hiankina amin'olona na iza na koa ho fehezin'olona isika. Betsaka ny mihevitra fa ny toerana ambony misy azy eo am-piangonana dia manome azy fahefana handidin'ny olona ny amin'izay inony sy ataony. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fiambona toy izany. Eo anatrehan'ny mpamonjy dia mpirahalahy avokoa ianareo. Isika samy hiara ny fakapanahy avokoa ny mpino rehetra, ary samy mety diso. Tsy afaka hiankina amin'ny olona voafetra isika hitarika antsika. Ny vatolampin'ny finoana ny fanatrehana velon'ny Kristy eo amin'ny fiangonana. Rehefa nanao ny fanambarany momban'i Jesosy Petera, dia noraran'ny mpamonjy ny mpianany tsy lazalaza fa Jesosy ny Kristy. Ampirongatra ny fankahalana azy ny fandrenesana izany. Isanandro no nisehony tamin'ny amin'ny mahampamonjy azy sy ny mahamesi azy. Na ny mpianatra aza dia mbola nanantena fa andray fanjakana ara-nofo ny tompony, ary ataony tsy ho ela izany. Ary na dia tsy ho resy mihitsy aza ny fankahalan'ny mpisorona sy ny raby, ary tsy maintsy ho tsipahany fireneny Kristy ka ho toeriny toy ny mpamitaka ka ombony amin'ny azo fijaliana toy ny olony ratsy, dia mbola tsy takatry ny mpianatra marina ny toe-javatra hatrehan'ny tompony. Nanatona ny fotoana isehon'ny heriny maizina ka tsy maintsy abaribarin'i Jesosy amin'ny mpianany ny tolona hatrehiny dia ny fahoriany sy ny fahafatesany. Nasehony azy ireo fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka ampijaliany ny loha olona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, ary ho vonoina nefa hitsangana afaka teloana. Ny ainy ny mpianatra sady sina no ny alahelo sy ny agagana. Nyraisin'i Jesosy ny faneken'ny Petera azy ho zanak'Andriamanitra, ary ankehitriny toa tsy azo hiverina ny teny momba ny fahoriany sy ny fahafatesany. Tsy afaka nanginy Petera, nofikiriny tompony tahaka ny osotony ny verina tsy eo amin'ny loza mananontanyna azy, ka nylobava izy hoe, samy natria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Tian'ny tompo Petera, nefa tsy nankasitrahan'i Jesosy ny fanehony ny faniriny hiaro azy amin'ny azo fijaliana toy izany. Tsy ho fanampiana na ho fampiononana ho an'i Jesosy eo amin'ny fitsapana lehibe indrindra manoloana azy ny tenin'ny Petera. Tsy ny fandrindra tamin'ny fiasan'Andriamanitra momba ny fahasoavana tolony ho famonjena n'izao tontolo izao very izany, na mifandrindra tamin'ny leson'ny fahafoizan'ny tena tiany Jesosy ampianarina tamin'ny alalan'ny ohatra ny meny. Tsy indriny Petera ny ahita azo fijaliana teo amin'ny asan'i Kristy. Ny vokatry ny teny nataony dia nanohitra mivantana ny tiany Kristy atao amin'ny sain'ny mpanaraka azy. Koa voatery ny mpamonjy, voatery amoaka fanomezantsiny henjana indrindra,
tsy mbola nivoaka ny vavany. Mankanesa toy voko ry Satana. Fa tafitohinana amiko ianao satria tsy misaina izay n'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Mateo 5:12. Niezaka ny anakivy an' Jesosy Satana ka nampiodina azy hiala amin'ny asana ny rahana azy. Ary teo amin'ny fitiavana jamba ny Petera no nampipoitra ny fankapanahy. Ny andrina ny ratsy no nampiditra tamin'io eritreritra io. Tao ambadik'io antso nanosika azy tampoka io no nahitana ny fitaomany Satana. Tany nefitra dia natolotra Satana an' Jesosy ny fanapahana an'izao tontolo izao raha niala amin'ny lalan'ny fanetrentena sy ny fahafoizantena izy. Eto dia io fankapanahy io indray no entiny eo amin'ilay mpianatra Kristy. Nitady izay ampifantoka ny fijerin'ny Petera ho amin'ny voninahitra ranofo izy mba tsy hibanjina ny azo fijaliana izay tiany Jesosy hitodiany ny masony. Koa tamin'ny alalan'ny Petera no namelarany Satana indray io fankapanahy io. Tsy ndrara iny ny mpamonjy enefa izany, ilay mpianany nalehan'ny sainy. Nisalovana ny alalan'ny tompo sy Petera Satana mba tsy ho voatohina ny fony Petera amin'ny fahitana ny fanetrentena izay ataon'i Jesosy ho azy. Tsy ho an'i Petera no nanaovan'i Jesosy ny teniny fa ho an'ilay niezaka ny ampisaraka ny mpianatra amin'ny mpanavitra azy. Mandeha ana ho voko ry Satana. Toa nilaza Jesosy hoe aza makeo anelanelan'ny mpanompoky diso lalana sy izaho intsony. Avelao aho ifanatrika amin'ny Petera mba hanehoko amin'ny zava-miafy ny fitiavako. Lesona mangidy ho an'i Petera izany. Ary lesona tsy hainy raha tsy miadana dia ny hoe mandalo ady miatra manaina sy fanetrentena ny lalan'i Kristy eto an-tany. Nitakempy ilay mpianatra tsy hiaraka amin'ny tompony ao amin'ny fahoriana. Teo amin'ny laforme rehetra afy midedadeda no tsy maintsy nianarany ny fitahiana avy amin'io. Tateoriana rehefa niondritra noho ny vesatry ny taona sy ny asa mafy ny tenany dia nanoratra izy hoe ry malala. Aza gaga noho ny fizantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsampantoetra. Ary aza tao zavatra mahagaga anareo izany fa araka ny ombona anareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoany ny voninahiny. Petera 1:2-7. Nozavainy Jesosy tamin'ny mpianany izao fa ohatra sy modely ny amin'izay tokony ho fiainany ny fiainan'i Kristy izay nanafoanany ny tenany. Nantsoiny manodidina azy niaraka tamin'ny mpianany ny olona izay nijanona teo kaikiny ka ho izy, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Mateo 5:7. Nampifandraisina tamin'ny fahefan'ny Roma ny hazo fijaliana. Fitaovana fampijaliana feno abibiana indrindra izany sy endriky ny fahafatesana mahamenatra indrindra. Ny mpanao eloka bevava indrindra no niterena hitondra ny azo fijaliana ankeo amin'ny toerana aminona azy. Nibaiko ny mpianana nefa Jesosy handray ny hazo fijaliany ka hitondra izany ary anaraka azy. Ho an'ny mpianatra ireo teny ireo, na dia nanjavozavo aza ny fahazoany azy, dia manondro ny fileferany amin'ny fanetrentena mangidy indrindra, dia fileferana amin'ny Kristy enina dia hatramin'ny fahafatesana azy. Tsy misy fampileferana izaho feno kokoa azo ny mpamonjy naseho antsary toy izay nataony teto. Tsy noheverin'i Jesosy ho toerana mahatey toetra ny lanitra raha mbola very isika. Nilaoza ny lapan'ny lanitra ka natakalo ny fiainana feno fanomezantsiny sy fitenenany ratsy azy ary fahafatesana manala baraka. Ilay nanan-karena, nanana ny arena tsy hitalan'ny lanitra dia nanjary mahantra mba ampanakarena antsika ny fahantrany. Tokony andeha eo amin'ny lalana izay nidiavana isika. Ny fitiavana ny fanahy izay namozan'i Kristy ny ainy dia midika ho fanomboana ny zaho eo amin'ny hazo fijaliana. Izay zanak'Andriamanitra dia tokony hevitra ny tenany ho masomby eo amin'ny rojo na ampidinina hamonjy an'izao tontolo izao. Ho iray amin'ny Kristy eo amin'ny drafitry ny famindrampoana taony ka andeha miaraka aminy hitady sy hamonjy ny very. Tokony hahatsapany kristianina fa nanokantena ho an'Andriamanitra izy ka tokony haneho an'i Kristy amin'izao tontolo izao eo amin'ny toetra mampanahy. Ny fahafoizantena, ny firaisampo, ny fitiavana naseho teo amin'ny fiainan'i Kristy dia tokony iseho indray
eo amin'ny fiainany ny mpiasa ho an'Andriamanitra. Ry mpiaino malala, ho anao koa ny afatra rehetra natolotra teto. Ho an'ny mpianatra dia aloko ny azo fijaliana ny tazany nanjavozavo. Ho antsika kosa izay velona amin'izao andro izao dia efa nandre sy nahita ny fahatanterahany izany teo Kalvaria. Raha nanolotra ny ainy ho antsika Kristy, nanolotra ny ainy ho anao izy, inona no avalinao azy? Tsy raha ve? Hitazan-davitra fotsiny ve? Miantso anao Kristy, handany tenanao ka hanaraka azy. Tsy ianao ihany anefa, fa tia ny ilaza ny fitiavany amin'ny hafa koa ianao, koa mahereza ny Tompo momba anao. Amen. Tarika Rija Malala. Naurarana zao tsy anambarany afatrao, iezakao ny ampatsiay ny famonjenao na ifanesy aniko rehefa nenjehananay, tsy anantamotrao fianano amiko Tompo. Atokako manontolo anao ny fianako, minominona iseo de fujo anao. Atokako manontolo anao ny fianako, minominona iseo de fujo anao. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Naisi aza nesoay hoe mpanaradianao, tsy ampy emotray vo maitso sambatrao. Naony aiko mihitsy aza no afokyo no ianao, voadiko atrizay ny anao zay sitrakao Tompo. Atokako manontolo anao ny fianako, zay lay onjany fanantenana. Fianakaviana, fon'ny fiarahamonina. Miraba ny fianakaviana rehetra, ny namanao Elian sy Iadza. Amin'ny tianio ity isika dia iresaka mikasika ny fahaizana mifampiresaka. Teo aloha isika dia nianatra mikasika ny hoe fahaizana miaino. Mifampiankina ireo lafiny anankiroa ireo. Ao anatin'ny resaka izay atao mantsy dia sady tsy maintsy miaino tsara ianao no afaka mamoaka tsara koa ny hevitrao araka ny tokony ho izy. Raha ity resaka fitenenana ity no horesahantsika dia tsaroana avy hatrany ireo teny be dehibe lazay ny tenin'Andriamanitra mikasika ny mahasarobidy sy mahasaropady ny fifehezana zany hoe fahaizana miteny ao anatin'ny fifampiresahana izany. Ndia aka andininy vitsivitsy isika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany izay voalaza ao amin'ny ohabolana toko 5:20 ohabolana toko 5:20 izay mivaky tahaka an'izao: ny teny atao amin'ny antony dia poma volamena ao anaty lovia volafotsy tsara soratra. Sika rehetra dia samy te hiteny ary hiteny atao amin'ny antony fa tsy teniteny foana, mba ahatonga an'izany ahatratra ny tanjona kendrena
amin'ny resaka izay atao. Zao koa voalaza ao Matio 7:7 Matio 7:7 ny teninao no anamarinana anao ary ny teninao no anamelohana anao. Noho izany dia tokony ho tandremana zany ity lafi ny fitenenana ity ao anatin'ny fifampiresahana. Dia raisitsika koa ny ao amin'ny Jakoba 4 ka ny 5 ka hatramin'ny 9. Tsy maninona raisitsika ny 4. Jakoba 4 manomboka eo amin'ny 4. Rehefa miresaka isika dia tsy maintsy mampiasa lela. Raha tsy misy ny lela dia mona ny olona anankiray. Dia zao nolazainy Jakoba ao amin'ny Jakoba 4 sy ny manaraka. Indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entiny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela rantsana kely izy kanefa mirery fatratra. Indro ny fiavovony antota-kazo arehitry ny afo kely. Ary afo ny lela dia faharatsiana tsy talany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazana biby rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina eny voafolako ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy misorantsika ny tompo dia ny ray, izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Noho izany dia rariny loatra isika raha hianatra an'izany hoe mifampiresaka araka ny tokony ho izy izany. Mety hiteraka soa na hiteraka loza ny fampiasantsika an'io lela io anatin'ny fifampiresahana. Tsy maninona raisitsika koa izay voalaza amin'ny oabolana 2:17 oabolana 2:17 izay mivaky tahaka an'izao. Misy mandefandefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindro ny sabatra, fa ny lelany marina dia fanasitranana kosa. Inokona manahiaja fa rehefa miresaka sika dia tiatsika mba ho fanasitranana ho an'ny hafa foana ny teny izay ataotsika. Rariny raha ianarana ity mifampiresaka ity araka izany. Tsy mandeha ho azy ny fifehezana an'izany, fa tsy maintsy ianarana. Dia ndao hianatra tsy izay sy haja akory no efa faratampony amin'izany, fa miara-mianatra isika. Tena marina izany Elia. Dia ho tsy hahivintsika vetivety aloha, ny fahitantsika tany aloha ny amin'ny hoe tsy ambaratelo ny fahaizana mifandray. Ny anarantsika tamin'izay fa ny fitsipika voalohany atonga antsika ahay mifandray dia ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa, ny olona iresantsika io izany. Milohan'ny fampiresantsika aminy, milohan'ny anotsika azy, dia mila takantsika tsara ny toerana misy azy. Ny fitsipika faharoa dia ny fanaovana izay amora araka izay azo atao ny ahatakarany hafa ny hafatra ambaranao na izay tianao ambara. Mino fa tsy mbola adinontsika izay leson'izay. Tena zava-dehibe ho an'ny fifandraisana tsara ny fitenenana araka ireo toko sy andininy vakitsika teo. Hitantsika ihany koa nefa fa zava-dehibe koa ny fahaizana miaino, ary izay no antsoina hoe fifampiresahana. Kanefa mbola maro ankoatran'izany ny lafi ny hafa voakasika ao anatin'ny antsoina hoe fifampiresahana, izay mampita hafatra be lavitra no ny teny aloky ny vava. Ny tsiky na ny fiketrona ny volomaso ohatra, na ny volomaso miakatra, na ny fiatokatoko ny lohantsika, na koa ny masosika mikipy, dia afaka mampita hevitra betsaka lavitra noho ny teny izay ambarantsika. Azo atao ny mamaky eo amin'ny molotry ny olona mifampiresaka aminao, na dia miteny mora loatra azy izy ka tsy renao izay lazainy. Ary ny fihetsiky ny vatana sy ny tanana ataon'ny olona dia mazana manampy betsaka antsika hatakatra izay teny ambarany. Zany so na manahiatsa zavatra tsy eritreretiny akamaroan'ny olona hoe rehefa miresaka okay dia tsy ny teny avoaka ny vavako ihany no tokony ho fehezina,
fa hay mampita be dehibe ny hevitra tiako ampitaina ny fihetsiko eo amin'ny fotoana itenenako, fihetsika ny tanana, fikentro ny maso, fikentro ny endrika, ny fihetsika ny vatana ray manontolo, hatramin'ny fitafy izay anaovana aza dia mbola mampita hafatra. Izay zavatra izay dia efa fianarana sady androany. Mbola zavatra hafa mihitsy ny fifehezana n'ilay votoatin-kevitra ho resahana sy ny fomba ampitanana izany amin'ny alalan'ny vava, fa mbola zavatra miaraka amin'izay ary tsy azo sarana amin'izay ilay hoe fihetsika sy endrika sy fijery eo am-pampitanan'ilay hafatra. Miaraka ireo ary mampita hafatra be lavitra noho izay rehetra eritreretinao hoe zavatra niteneninao ny fihetsika ny vatanao rehefa miresaka amin'ny olona ianao. Fa tsy mety le hoe izay tenenako azy io tsy olana izay fihetsiko, fa izay tenenako azy io fa tsoina tokony ahitsy izany izay manomboka izao. Aka ohatra anankiray hafa ihany koa isika, raha misy olona miresaka aminao ka mipetraka izy eo anoloanao izany dia ataony mifandipatra ny tanany sy ny tongony, dia azo heverina tsy voatery ho izay 100% fa azo heverina fa miaro tena io olona io. Angamba mahatsiaro toy ny voahambana izy na koa tsy tehiteny, dia ny fihetsiny io tsy no heveriny akory dia ahafantarana avy hatrany fa miaro tena izy. Mazava ho azy amintsika raha toa ka misy olona mandona latabatra amin'ny tontondrony na manajadona ny tongony, fantatsika avy hatrany fa tezitra io olona io. Raha misy vongan-dranomasy eo amin'ny mason'olona anankiray ohatra, dia fantatsika fa malahelo olona io na dia tsy miteny an'izany aza. Nitentsika teo hoe firisan-jatony amin'izay zavatra miasa rehefa miresaka isika, ny fiteny ny fihetsika no mampita ny hafatra ampitaitsika. Ny fikaroana natao dia maneho fa ny hafatra miampita rehefa miresaka dia izao ny zavatra miseho. Ny fito isan-jatony dia amin'ny alalan'ny teny ampiasaina no hiampitany izy amin'ny olona izay resahantsika. Ny fito isan-jatony ihany izany no azo antoka fa miampita amin'ny alalan'ny fitenenana mivantana. Ny 3 isan-jatony dia ny lantom-peotsika, ny amafin'ilay feo, ny hafainganany, izany no mampita azy. Ny mampita ilay hafatra izany dia izay. Ny 3 isan-jatony dia miampita amin'ny alalan'ny lantom-peo sy ny amafiny ary ny hafainganan'ilay feo. Ny 5 isan-jatony be indrindra dia miampita amin'ny alalan'ny fihetsiky ny vatana, fikentro ny maso, fikentro ny endrika, ny volomaso, ny tanana mihetsika. Dikan'izay izany dia tokony ho fehezina be dibe mihitsy izay fitenenana, ny amafin'ny feo, ny hafainganany, ny lantom-peo ary ny fihetsiky ny vatana izay rehefa miresaka amin'ny olona isika. Mbola hiditra amin'ny atsipiriantsika mikasika an'izay fa mbola fampidirana amin'ny akapobeany ihany ny androany. Fa efa tsara fantatsika sahady izay mba tonga antsika ho resy lahatra fa ilainy ianarana izy ity fa tsy mandeha ho azy. Misy tokoa ny olona Elian na dia tsy hainao hazavaina aza hoe nahoana, dia mahatsapy ianao hoe mazava be ny fomba ifampiresahany sy ampitany hafatra. Tsy voatery amantatra amin'ny tsipiriany hoe manahoana fihetsiky ny tanany ianao na manahoana fihetsiky ny masony, fa ny fitambaran'ny fihetsiny ray manontolo miaraka amin'ny teny avoakany dia manazava ny zavatra tiany ampitaina aminao. Misy olona sasany kosa indray mahafantatra tsara ny akon'ny fihetsiky ny tarehy, ny fihetsiky ny tanana, fihetsiky ny maso, dia hainy ny manafina ao ambadika ireo rehetra eo ny tena fihetseham-pony sy izay tena tiany ambara aminao marina. Ary ny tanjony amin'izay dia hamitaka, manafina izy mba hamitaka. Dia mila mitandrina izany sika eo amin'ny fomba ahafahantsika mahatakatra ny hevitra izay hitantsika sy ny fahamarinan'ny tsoak-hevitra raisitsika mikasika izay tena afatra miampita. Ny fampiasan'ny olona ny vatana mba hifandraisana ihany koa izany dia aoka ho fantatsika fa mandeha ho azy
matetika dia tsy tsapan'ny olona kory fa manao fihetsika anankiray izy fefa lasa fahazarana le izy. Voalazan'ny mpandinika fa ny 700 ny teny ataontsika ny fihetsika ataontsika dia fihetsika mandeha ho azy, zany hoe tsy eritreretintsika kory fa manao an'izany sika. Dia hitantsika araka izany mazava-dehibe ny fambolena fahazarana tsara eo amin'ny fitenenana, eo amin'ny fihetsika izay atao, satria lasa mandeha ho azy izy io rehefa miresaka isika, rehefa miteny isika. Mila ianarana izy ity re olona. Tsara aloha ny hanamariana fa tsy mitovy ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fisehon'ny tare amin'ny kolotsaina samihafa na samy eto Madagasikara aza, dia mila fantarina koa izay. Any amin'ny firenena hafa ny fihetsiky ny tarea, fihetsiky ny loha mekavia-mekavanana dia midika hoe manaika izy. Aty amintsika ny fihetsiky ny loha mekavia-mekavanana dia milaza hoe tsy manaiky. Zay zao dia fihetsika anankiroa tsara ho fantatritsika zay fa tsy mitovy amin'ny kolotsaina samihafa. Dia ilaina koa zany zay loha ao anatin'ny fifampiresahana. Zavatra anankiray marina koa nefa Elion dia misy fomba fihetsika entina mifandray, entina mampita hafatra, tsy ny anaran'ny olona mihitsy fa efa mandeha ho azy eo aminy. Misy amin'izy ireny mety ary tokony ho tazomina, fa misy amin'izy ireny tsy mety ary tokony ialana. Aka anankiray isika, ohatra miresaka eo le olona anankiray dia mandeha ho azy ny tanany iny misikotra ny orony izy eo ampiresahana, na mangidihidy ny lohany dia mihoatra ny lohany izy, na misikotra nify. Reny rehetrarehetreny dia mampita hafatra amin'le olona ifampiresahany. Ekena fa misy fihetsika izay mety amin'ny kolotsaina anankiray fa tsy mety amin'ny kolotsaina anankiray hafa, fa misy anefa fihetsika iresan'ny rehetra fa tsy mety mihitsy ny anaovana azy, kanefa mety tsy ho fantatry ny olona anankiray kory fa mahasorena ny olona iresahany raha ataony. Aka ohatritsika raha mikolotsaina samihafa, raha eo ampisakafoanana ianao no mandrezatra ka arabo no manasanao dia faly izy satria voky tsara ianao zay. Fa raha mikolotsaina tandrefana dia tena fady zany. Takan'izany koa no mampakatra kio eo ambony latabatra rehefa misakafo, manahirana ny olona izay miresaka aminao satria rehefa misakafo tsika dia miresaka ihany koa. No mahita anao mampiakatra kio eo ambony latabatra fihinanana ho an'ny kolotsaina tandrefana, fa ho an'ny kolotsaina hafa zany tsy maninona. Dia takan'izany be dehibe ny ohatra azotsika raisina, fa ny tianambara misy fihetsika izay iraisan'ny rehetra tokony ho tandremana. Salamy teo zao ohatra, anisan'izany ohatra rehefa miresaka ianao ka manala tsikoko amin'ny tendanao sady miresaka sahirana ny olona mijery anao. Misy olona indray mandrora lava. Zany zavatra zany iraisan'ny rehetra fa manahirana mijery an'izany. Arak'izany dia teny ilaitsika ny mianatra n'ity hoe miresaka ity, ary ny fihetsika izay mila ianarana rehefa miresaka, satria amafisina mampita hafatra be lavitra, be dehibe mihitsy hatrany amin'ny 700 zany ny fihetsika asehontsika mampita hafatra be lavitra. Dia inona fa fahatsika fa mieritreritra sady zay vao fampidirana moa ny androany fa manasanao zahay mba hazoto iaraka aminay amin'izao fiarah-mianatra izao. Manao mandra-peona manaraka indray ny namanao Elion sy Iatsa. Veloma tompoko. Ilay feo ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Miarabanao tongasoa miaraka aminay eto ampianarana ny leson'ny sekoly sabata izay. Miarabanao manokana izay niaraka tsy tapaka taminay teto. Mino izay fa efa tanteraka taminao sitrapony ray
ho amin'ny teniny izay noraisinao. Mampody ny fo amin'ny andro farany. Io no lohahevitra niarahantsika nianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Ary io ihany koa ny lohahevitra farany nodiny antsika tao anatin'ilay andesona mikasika ny tokantrano sy ny ankohonana. Ny tsy anjery ny lesontsika dia izay voalaza ny Malaki 3:17 sy 4:20. Malaki 3:17 sy 4:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro zao aniraka ny lehimpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'i Jehova, ilay lehibe sady matahotra, ary sampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny fon'ny zanaka ho amin'ny rainy, fandray ho avy amely ny tany amin'ny fandringanana. Indraindray tokoa tena mahafinaritra ny fiainantsika. Tsy izany foana nefa ny zavatra mitranga, fa betsaka lavitra aza ny fotoana feno alahelo sy fahatezerana. Indraindray mafiorina to arak'ilay tsodrano hoe ho lambana koa tokoa ny firaisan'ny fanambadiana sy ny ankonana. Matetika kosa nefa to eo andalam-paharavana. Izany no antony tsy maintsy hitazonantsika mafy ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Tsy maintsy mifikitra amin'ireny teny fikasana ireny amin'ny fotsika sy ny fanahintsika ary ny herintsika rehetra isika. Satria amin'ny farany inona moa no an'ny fanatenantsika? Motsy ireny teny fikasana ireny ihany va? Sy ihany fa feno teny fikasana tokoa ny Baiboly. Azontsika hitokiana ireny teny fikasana ireny rehefa mafiorina ny tokantranontsika, rehefa mafiorina ny ankonantsika, ary mbola azontsika hitokiana ihany koa rehefa mangozoozo to enjera ny ankonantsika. Azontsika hitokiana ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra, na ho an'ny tenantsika, na ho an'ny havantsika, na ho an'ny ankonantsika, eny na ho an'ny fiangonantsika ihany koa aza. Izao no teny Ramatoa Ellen White mikasika ny lesona izay niarahantsika nianatra, mikasika ny ankohonana, ny tokantrano, ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokiny nitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy, raha mitantara ny amin'ny teo an-tendrombohitra Karmela sy ilay feo tany anefitra izy. Hoy izy hoe tsy maintsy atao mivantana tahaka ny an'i Jaona ny afatra ampitaitsika. Nananatra mafy ny mpanjaka hanohy ny fahotana izy. Tsy nitsahatra ny torony fahamarinana izy, na dia tandindondoza aza ny ainy. Tsy maintsy miasa ampahatokiana sy amponoana tahaka izay nataon'i Jaona koa isika. Ahoana no ampiarantsika izany ho an'ny tokantranontsika? Ray aman-dreny ianao mitadiava dia manangona teny fikasana ao amin'ny Baiboly, azonao takiana ho an'ny zanakao, azonao raisina tsinjerintsika tamin'ity lesona rahantsika ity, dia mitadiava hafa ihany koa. Na mbola ao amin'ny tompo ny zanakao, na koa efa niala tamin'ny tompo, dia fikiro sy takio ambavaka ireny teny fikasana ireny. Takio ho tanteraka eo amin'ny fifandraisana ao amin'ny tompo aloha, dia takio ho tanteraka eo amin'ny fifandraisana zanakao amin'ny tompo ihany koa, ary takio ho tanteraka eo amin'ny fifandraisanao amin'ny zanakao. Tsy miova amin'ny tenin'Andriamanitra. Izy no nanambara fa hampody ny fon'ny ray amin'ny zanaka, ary ny fon'ny zanaka ao amin'ny rainy, ary ho tanterahiny izany raha toa ka mamela azy hiasa eo amin'ny fiainanao ianao. Kivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotranao izay no ny lesona izay niarahanay nianatra. Misaotranao ireo teny fikasana marobe, misaotranao ireo fampahirezana, fa hifanandrify tokoa amin'ny fiainanay izany. Mangataka aminao izahay mba hovonjenao ny tokantranonay. Ampidio aminao ny fo rehetra ao tokantrano. Ampidio amin'ny ray ny fon'ny zanaka ry. Ampidio amin'ny zanaka ny fon'ny ray. Dia ampidio amin'ny fon'ny ray mpianakaviana ny fon'ny ray mpianakaviana ry. Ny fon'ny ray mpianakaviana kosa amin'ny ray mpianakaviana. Ianao rery no any mahavita izany amin'ny fiainanay.
ary misaotra anao zay fa miaino sy mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. misaotra anao niaraka tamin'ny teto nandritra izay andro vitsivitsy izay dia namanao mamiaja no nanolotra niaraka tamin'ny samma teo amin'ny lafiny teknika. Manantena mbola ho tafoana aminao ndray amin'ny fotoana manaraka raha sitrapony tompo. Veloma tompoka. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.